ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Mbola faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy nahatratra izao talata fa 12 ny volana aprily 2022 izao. Mbola mandinika hatrany ny loha hevitra hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo isika, ary ny mofinaina voalahatra amin'ity androany ity dia arak'izay hita ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4:4 fa 13 ka hatramin'ny 9:12. Mialohan'ny andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia mbola hiarivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay no izao andro vaovao nomenao anay izao indray. Misaotra anao izay Tompo noho ny fitiavanao sy ny famindraponao ka mbola velona hatrapahamonjena indray izay. Indro ankehitriny fonanay ao anatrehanao izay rehetra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Koa ankehitriny raha hientsy hamaky ny teninao izay dia hofehany ny fanahy masina tokoa ka tsy hisy ho voalaza ary tsy hisy ho voaray afa-tsy ny teninao sy ny sitraponao irery ihany. Dia apetraka ao am-pelantananao ary Tompo izany vavaka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatahana izany vavaka izany, misaotra izay. Amen. Mbola hiaraka hamaky ny tenin'ny soratra masina isika arak'izay hita ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4:4-17 ka hatramin'ny 12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay nodimandry mba tsy hahalialovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty sady efa nitsangana indray Jesosy, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazaina aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikajely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no natsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona no mbola mitoetra ka akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahon'ny lanitra hitsenan'ny Tompo amin'ny habakabaka, dia hoan'ny amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampahonoana ianareo amin'izany teny izany. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izao mofinainantsika an'izao ary havana dia anisany andalan-tsoratra masina entina mampahery ny fianakaviana manoloana ny havesatry ny fahoriana ao anatin'ny fisarahana manaina. Satria izao andalan-tsoratra masina izao tokoa dia mitory ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Noho izany indrindra dia andeha omentsika ny lohateny hoe manantena ny fitsanganana amin'ny maty ny mino. Ary hozaraintsika roa izany lohateny izany hevitra izany dia ny voalohany dia hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty, ary ny faharoa dia hoe Jesosy manangana ny mino. Andeha ho raisintsika ary ny voalohany dia hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Araka ny hita ao amin'ny 4:14 dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray. Amin'izao herinandro masina izao tokoa no atsiarovantsika ny lalana ny ainan'i Jesosy farany mialohan'ny nitsarana azy teo anatrehan'ny Pilato. Teo no nametrahany tamin'ny mpianatra fa efa vita ny asa nampanaoviny indray azy dia ny ampahafantatra n'Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa niray ny ampahafantatra ny amin'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay. Teo no nampiomanany ihany koa ny mpianatra ny amin'ny fanolorana azy eo anatrehan'ny Pilato. Rehefa vita izany dia nombohana tamin'ny hazofijaliana izy ka maty. Voambaran'ny tantaram-piainan'i Jesosy Kristy tokoa izany fa tena maty izy. Fa ho fahatanterahany soratra masina izany dia nitondrana ny helontsika
dia eo anatrehan'izany azo fijaliana izany hoentina midina makany amin'ny fiainantsika any amin'ny fahafatesana. Fa tsy nijanona tamin'ny fahafatesana nefa ny tompo fa fantatsika fa nitsangana tamin'izany maty izany tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, dia nandresy ny fahafatesana tokoa ny tompo. Ary izany indrindra no nahatonga ny Paola na hoe fa raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy dia foana ny toriteninay ary foana ny finoanareo. Dia noho izany indrindra ihany koa izany fitsanganan'ny tompo izany no ivo ny filazantsara ka mbola inoantsika hatramin'izao fa nandresy ny fahafatesana tokoa ny tompo ary tsy nisy nahasakana azy teo anatrehany izany fahafatesana izany, fa tsy nanan-kera teo anatrehany Jesosy Kristy izany fahafatesana izany. Koa fandresena lehibe ho an'ny tompo ary fandresena lehibe ho an'ny mpino kristianina tokoa izany fotoana izay ivon'ny finoana kristianina izany. Fa ny faharoa dia hoe Jesosy manangana ny mino. Misy fisehoana roa ny izany fananganana ny mino izany. Voalohany dia hoe hatsangana izay maty ao amin'ny Kristy, araka ny hitantsika eo amin'ny 2:40 manao hoe ka amin'ny anaran'i Jesosy ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Izany hoe tsy izay rehetra maty dia hitsangana avokoa, fa izay rehetra nanao ny sitrapon'Andriamanitra tetỳ an-tany fony fahavelony arak'izay voasoratra hoe sambatra izay maty ao amin'ny tompo. Eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Izany hoe amen, izany hoe izay asa sy fisasarana nataonao teto amin'izao fiainana izao no hitsarana anao rehefa tonga ny fotoana izay hitsarana n'izao tontolo izao. Rehefa nodimandry ianao dia tsy manana intsony ny fotoana izay hibebahanao, fa ny zavatra vitanao fony fahavelonao no hitsarananao amin'izay fotoana izay. Ka tsy misy intsony izany azon'ny velona atao amin'ny olona maty, fa ny asan'ny tsirairay ihany no hitsarana ny tsirairay. Ka na dia hangataka ara ny velona ho an'ny efa nodimandry dia zava-poana izany satria tsy ahafahana manova na inona na inona izay vitan'ilay olona tetỳ amin'ny tany. Faharoa, hatsangana izay velona mbola mitoetra ao amin'ny tompo. Hitantsika eo amin'ny 2:70 izany. Antsika mbola velona tokoa ary dia amin'izao fahavelomana izao no iomanantsika amin'izany fiainan'ny mpiavian'ny tompo izany. Ka raha te ho anisan'ireo izay hitsena azy eny amin'ny raon'ny lanitra isika dia tsy maintsy mitoetra mandrakariva ao amin'ny tompo, izany hoe mino sy mankatoa ary manaiky fa Jesosy Kristy irery no tompo, ary ny lalany no arahana ka mba hahatongavana amin'izany dia tsy maintsy miambina, izany hoe mivavaka mandrakariva ka tsy mitsahatra. Zava-dehibe eo amin'ny mpino kristianina tokoa izany hoe mivavaka tsy mitsahatra izany, ary indrindra fa tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka antsika dia ny tompo izany. Tsy maintsy mitory ny filazantsara tokoa isika ho an'ny olombelona rehetra, ary tsy maintsy mankatoa ny filazantsara mba azahoantsika mandeha mankany amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay. Rehaba malala rehetra ao amin'ny tompo, ankalaza ny Paska isika amin'izao andro alahady ho avy izao. Ivon'ny finoana kristianina tokoa izany Paska izany. Aoka tsy handalo fotsiny eo amin'ny fiainanao izany fotoana izany, fa raha nalatsaky ny tompo ny rany ho fanavotana azy ianao dia ataovy zava-dehibe tsy halanao amin'ny finoana azy izany. Koa mahereza sy matanjah fa ny tompo tsy mba tsy marina ka hanadino izay rehetra ataontsika dia ahitany fahasoavana sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tokoa anetsika amin'ny fiainantsika, ary anisany handrombaka izany fanjakan'ny lanitra izany izay katsahantsika mafy amin'ny maha kristianina antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
Mbola hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, ankehitriny dia mbola misaotra anao izahay satria mbola afaka nandray ny teninao indray tamin'ity andro anio ity. Mofinaina izay iveloman'ny fanahinay, azahoanay mahafantatra mandrakariva sy mitondra mandrakariva amin'ny fiainanay. Azahoanay mikatsaka ny fiainana mandrakizay ary azahoanay mitoetra amin'ny maha-kristianina anay dia ny fanarahanay anao Jesosy Kristy Tompo. Mangataka aminao izay Tompo mba ho feno ny fanahy masina tokoa ka dia ahay hitondra ny fiainanay sy ny tenanay, ahay hitondra ny fanahinay, mba ho feno fahamasinana ka ho vavolombelonao amin'izay rehetra ataonay ary anisany antoka anankiray azahoanay tokoa mandray izany fiainana mandrakizay izany. Tompo, arovy sy tantany mandrakariva izay mba tsy ho azo ny fotoan-mandratsy, tsy ho azo ny asan'ny maizina sy ny asan'ny devoly. Apetraka mandrakariva eo am-pelantananao ny fiainanay, ny asa mandrarahanay, ny fianarana ary izay rehetra mahakasika anay rehetra. Ny fahasalamana Tompo dia omeo anay mandrakariva, ny fanambinana sy ny ho amin'ny fiainana izay ilanay amin'ny fiainanay andavanandro dia ianao anie Tompo ahatanteraka izany araka ny sitraponao. Dia izany vavaka izany dia angatahanay amin'ny anaranao ary atambatray amin'ilay vavaka tsara indrindra izay nampianarinao manao hoe Rainay izay ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, izay atambatany ny lanitra, mioanay izay amin'sazo aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelany izay leka taminay, ary azatotranay amin'ny fakapana, famanafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy mihery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka nandray izay mofinaina tamin'ity andro anio izay. Koa ho antsika izay nimino sy matoky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy antsika dia raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ny tsodrano izay omen'ny Tompo antsika manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izy miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.